Miarahaba ankireto hoanina. Tonga soa eto amin'ny Malagasy. Androany tsika dia hianatra amin'ny fahalalam-pomba. Inona ny atao hoe fahalalam-pomba? Ny fahalalam-pomba dia fanehoana ny fahaizana miaina amin'ny olona manodidina anao. Ohatra, miarahaba ny olon-dehibe hoe manahoana tompoko, na misaotra rehefa mahazo zavatra avy amin'ny olona hoe misaotra tompoko. Aiza isika no tokony aneho ny fahalalam-pomba? Isika dia tokony hahalala fomba foana na aiza na aiza. Voalohany, ato an-trano, ny tokony hanombohantsika ny fahalalam-pomba. Fahandroa, eny an-dalana, ary ny fahatelo, any am-pianarana. Inona ny fahalalam-pomba rehefa ao an-trano? Miarahaba ny ray aman-dreny rehefa maraina, manao azafady rehefa misy fahadisoana, tsy mamaly ray aman-dreny rehefa misakafo dia tsy hasokafana be ny vava ka eo ny feon'ny sakafo dia tsy miteny ratsy. Misaotra tompoko.